Zay ihany koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao nasongadina ny fanabeazana androany no niroso tamin'ny fanadinana andrana ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana CEPE raha toa kosa ka Omaly no niroso tamin'izany ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana BEPC teny anivon'ny sekilom-panjakana nizotra araka ny tokony ho izy izany fanadinam-panjakana andrana izany raha araka izao tato-baovao entin-drotsy raha kotondrainy eo amin'ny sariny mamy rasoana izao. Notanterahana androany ny fanadinana andrana na ny CEPE Blanc ho an'ireo mpianatra ihadina izany fanadinam-panjakana izany. Raha ny tamin'ny androany manokana dia nizotra ara-dalàna izany raha nambaran'ireo tompon'andraikitra. Mpianatra miisa 470 no niadina ho an'ny tetsy amin'ny sekilom-panjakana Tanimena ka natao ho toy ny fanadinana tena izy izany satria nisy ireo mpianatra avy amin'ny EPP Akorondrano no tonga ny ihany koa nanao ny fanadinana andrana teny an-toerana. Andrana mihitsy hoe afafan'izay ohatr'vony iny any amin'ny examen. Ankoatry ny mpiadina ny fanadinana CEPE dia natomboka Omaly ihany koa ny fanadinana andrana ho an'ireo mpianatra hiadina ny BEPC. Raha ny teto amin'ny CEG Tanimena manokana dia mpiadina miisa 127,900 no nanao ny fanadinana andrana izay aharitra 4 andro. Ny faha 14 ny volana Jolay izao moa ny fanadinam-panjakana CEPE raha tsy haivina ary ny faha 17 ny volana Jolay hatramin'ny faha 1 ny volana Aogositra kosa ny fanadinana BEPC.